Tomboky lasy tomboky vavy falitafiaraka aminao indray ny tenako anatin'ny fampalalambavany MBS amin'ity takarivany alakamisy fahadimy volana oktobra ny taona 2024 ity. Atolotra ary ny arahaba omba mpirarintso manasanao sady ihany koa anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Anisany mbola mitana ny sain'olom-pirenena sy ny malagasy amin'izao fotoana izao ny hetsika fitakiana ataon'ny kolektif ny kandida na ihany koa ny vondron'ny kandida ny makasika izay indrindra no isantarantsika ny fampalalambavao ary amin'izao fotoana izao. Andro fahatelo any hetsika fitakiana ny famerenana ny mahafirenena tandalana sy ny fifidianana madio nataon'ny kandida androany. Tsy nisy ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana na ny maharay amandreny tanteraka ny kandida dia maro ihany koa moa ny mpanarady tamin'ity androany ity. Anisany nampiavaka kely ny hetsika nataon'izy ireo androany dia samy nitondra chou-fleur izy ireo nandritra ny hetsika. Tsy azo atao moa ny mandromba sy manimba fananan'olona fa samy malagasy isika eto ka tokony ifampiaro sy anavitra ny vahoaka no tanjona hoy hatrany fanazavana. Fanadiadiny Charmano Menjanary sy Manora Andriamalala. Teto amin'ny knapsa ambifolo no fotoanany fanomezan'ireo kandida raiky ambifolo sy ny vahoaka tonga saina mitaky fitsarana fifidianana madio. Chou-fleur no nentin'ireo kandida nanehoana fa tsy manana fitaovam-piadiana izy ireo fa hetsika ampilaminana no atao. Fitsarana fifidianana iarahan'ny kandida mametraka sy manaiky mba ivoahan'ny olona tena fidin'ny vahoaka maro anisa no tanjona. Mazava ny toromarika ampilaminana atrano no anaovana ny hetsika fitakiana fa tsy mandroba na manimba fananan'olona satria izany no soatoavina maha-malagasy. Zay tsy mila mpitady filaminana hitoraka gaz lacrymogène anay dia izara chou-fleur zay efa ao ny chou-fleur dia mandrasa kely nareo dia mahazo chou-fleur daholo zany a signe na pacifisme daholo zany fandehanana pilaminana daholo zany chou-fleur zany mahasalamy zany ny anay zarainay fa zay tsy mizara bomba lacrymogène ka noho zany dia manao antsoavy zay amin'ny ponina Tananarivo efa mijoro zao ny kandida raiky amby folo zay sa mijoro ampilaminana dia mangataka anareo zay anaraka anay ampilaminana tsika tsy mandroba fananana tsy manimba fananana ny anay fanananay any sombandreo gendarme reo vakiny ny pneu anay efa misy pneu folo angamba nefa vaky ny vakiny zala tsika zany tsy mandroba mandeha ampilaminana dia mangataka amin'ny vahoaka na Tananarivo sahy koa nareo manaraka anay fa ny hoavinareo nge ny adivanay ary raha fantatr'ireo gendarme sy miaramila reo fa soavan'ny taranakireo koa nge ny tsonjovinay fa tsy nenay fotsiny tsy netsika reto fotsiny rehefa ndray andro reo tsara ny tantara reo fa reo nanakanakana ny fiadavana ny fahasoavan'ny taranany. Mitandro ny filaminana no andraikitry ny zandaritry fa tsy manimba fananan'olona hoy kosa ny kandida Marc Ravalomanana. Tsy ho azo ny fiantsina sanatria ifandramatra na efa moniny samy malagasy ataon'ny zandary isika fa mila manaraka hatrany ny toromarika hoy hatrany reto kandida. Efa reny zao tontolo zao ny antsoantsika eto Madagasikara fa hoe mandika lalàna manitsakitsaka lalam-panorenana fitondrana misy eto manao didy jadona ary mpitandro ny filaminana dia tena mampiasa an'ireo fitaovana zay tsy azahoany autorisation akory amin'ny olona milahatra ampilaminana. Noho izany amin'ny sabotsy zao ho avy eto ny délégation dareo Union africaine solon'le teo ho avy ndraiky io ny sadeka dia ho asehoantsika horetany ho rendanitra mihitsy fa zay tena milamina ary zareo maso ivo eto fa malala daholo reo fanagadragadrana olona tsy manina toy ny EG intime toy ny garde corps mipetraka samatsara ry toy ny pneu ao anatin'ny embouteillage dia tsondrony le zany. Tsy ny kandida raiky amby folo no fototry ny olana fa irajoelina izay tsy manaiky ny ifampiresaka sy tsy manaiky ametraka fitsarana avo momba lalam-pandrenana ifanarahan'ny kandida mpifaninana rehetra hoy hatrany ny fanazavana. Tsy mbola manomboka akory ny fampelezan-kevitra dia efa tsindrinila ny fahafana mamory olona eto amin'ny tany sy ny firenena. Zahay niady mba hisiny fahalalana mba hisiny fanajana zo fototrisambatan'olona mba hisiny filaminana ary fifidiana mangarahara dia niady zay niaraka taloha ankehitriny anefa
tsisy zavatra ajainy mihitsiny, tsy ajainy demokrasia, tsy ajainy lalàna velona, tsy ajainy ny filaminana mba hisy ny fifidiana madio mangarahara ary ekeny rehetra. Ka zay mahatonga anampy miantso azy satria mbola misy fotoana mba ahafahantsika manao fifanarana ara-politika dia vita zany krizy zany, tsisy miresaka krizy intsony fa mila atao zay. Niainga teto amin'ny knapsa ampefloha ny azo anandavamamba ireo mpanao fihetsiketsehana. Vahoaka maro nampiseho firaisan-kina tamin'ireo kandida izay nitondra souffleur nitarika ireto vahoaka maro be ny tombo andalana. Na dia maro tahaka izao an'izany vahoaka, tsy nisy ny fahavakisana magazay, tsy nisy ny fandrobana sy fandorana trano sy fananan'olona. Teto Andavamamba no nanome afatra ho an'ireo vahoaka mpanaradia azy ireto kandida. Ny hery tsy maleo fanahy ho hiatrany ny fanazavana. Misabosy ary magnerana ny Madagasikara misabosy satria ty zavatra ty zavatra nasional izy ty ary izy ty soanay manokana fa ho asika daholy ho ane taranaka faramandimby ho ane firenena ka miaso anareo vahoaka rehetrarehetra eto Tananarivo eto Madagasikara andeha agnome tanagny fa asika rehetrarehetra ty zavatra ty io izao sy dia hitan'ny solo moa zavatra natao zahay manao marche pacifique. Manao marche pacifique zay sy mikorotana ay angamba tsisy magasin vaky teo fa tena milamina ataonay dia iny foana zany no tananay ame magnaraky dia asehotsika azy fa olo-kendry itsika ary ho azotsika ny fandresena sa tsy ho azotsika azotsika anatin'ny filaminana ny fandresena fa ny hery tsy maleo fanahy marina sa tsy marina zay ihany tolona ataotsika tolona ho an'ny taranaka araka voalaza teo ho an'ny mandreny rehetrarehetra manentana atsika manomboka rapitso hatramin'ny sabotsy ary tsy mijanona raha tsy miova ny zava-misy eto Madagasikara. Tao anatin'ny 3 andro nanaovan'ireto kandida ireto hetsika dia tsy mitsahatra mitombo ny olona resy lahatra amin'ny fitakiana ny fametrahana fitsaram-pifidianana iraisany tsy mitanila. Tao anatin'izay atelona izay ihany koa tsy mbola nisy ny fandrobana sy fandorana fananan'olona. Ny azy ireo indray aza no nosimbainy Zandary mitoy ny tolona ho an'eto Antananarivo ho an'ny Rampitso iarahana amin'ny fatra rehetra manerana any Madagasikara kosa izany ny sabotsy ho avy izao araka ny toromarika. Nandritra ity hetsika ity hatrany dia nisaotra manokana ny polisy sy ny miaramila ny vondron'ny kandida tsikaritra hoy izy ireo fa tsy mbola nanao hetsika fiantsiana ireo sokajina mpitandro ny filaminana ireo nandritra izay 3 andro nisy ny hetsika ny kandida izay tsy misy manana tombontsoa amin'ny fifandratrany isan'ny malagasy. Etsy andaniny kosa dia nanome afatra manokana ho an'ny Zandary sy ny seg ny kandida tamin'ity androany ity hatrany. Charmano Menjanary sy Manora Andriamalala. Tao anatin'ny atelona nanaovana ny hetsika, tsy nisy ny vakitrano, tsy nisy ny fandorana fananan'olona. Porofo manamarina fa fitakiana ampilaminana no ataon'ny kandida 20. Tsy fampiantsy na ifandramatra amin'ny mpitandro filaminana isika satria gasy mitovy amintsika ireo. Anjara no mandray fanapahan-kevitra sy tompon'andraikitra amin'izay ataony hoy ny kandida Roland Ratsiraka. Ny fampiarana ny tany-tandalana, ny fahafahany rehetra maneho ny hevitra sy safidy ary ny fiarahany ireo kandida rehetra ametraka fitsarana sy zotra-pifidianana mahatokony ho takiana hoy ny fanazavana. Mahagaga nefa dia ny seg izay tokony hiaro ny tena fiandrianam-pirenena no maniraka ny Zandary amon'ny malagasy mitaky ny ampitsorona ny fahamarinana. Maramila tsy nitifitra anay, polisy tsy nitifitra anay, maramila tsy nitifitra anay fa seg zay avy Tomasina, seg avy Tomasina zany reny tadiavin'ny firina. Non seg gelé aza tifirinao raha lanao souffleur baso souffleur. Ankoatra izay dia nisaotra manokana ny polisy sy ny miaramila ireo kandida 20 tao anatin'izay 3 andro nisy ny hetsika izay. Fitandrona ny vahoaka sy ny fananana no nataon'izy ireo ary ny fanakanana hatrany ny fifandratrany samy malagasy. Mitodika voalohany amin'ny polisy sy miaramila nahita ary tsy natsapa koa fa natao herim-pamoretana polisy miaramila. Tia afatsika aloha polisy miaramila za nahita fa ny gendarme dia ampiasa hery ampiasa basy amintsika diso lalana izy mana sa tsy mana fa tianantsika tiany basitsika souffleur ary tsy mila lacrymogène zay fa tiany anay ary tsy maintsy azontsika mifandresena tompolasy tompovavy. Miantso ny Zandarima ho tonga saina ireto kandida mba tsy fampiantsy sy andratra ny samy malagasy mafisin'izy ireo fa samy katsaka ny mahasony malagasy ny rehetra ao anatin'izao tolony izao koa tsy mendrika ny fanaovana herisetra
sy aminona ny malagasy maneo ny heviny. Ampy izay ny raha latsaka teto amin'ny firenena ho hiatrany izy ireo. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena izay hatrany dia nitohatra amin'ny ariva teo ny fihaonan'ny FFKM sy ny vondron'ny kandidat teny Andohalo teny. Mbola mity kosa araka izany ny fifampiresana sy ny fifampidiniana hikarohana vahaolana amin'izao krizy izao. Asin'Andriamalala sy Tahiriny Aina. Miazakazaka ny fotoana, miazakazaka tahaka izay ihany koa ny raharaham-pirenena. Ho an'ny eo anivon'ny FFKM dia ny fanohizan'ny fampiresana aloha hatreto ho fitatiavam-baolana noho imasony hatramin'ny androany. Hoton'ireo fanambarana efa natao mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tafahahona tamin'ireo aklafy kery samihafa ny FFKM, na ireo avy teto an-toerana na ireo raisam-pirenena tao anatin'izany ireo kandidat 320. Mbola mitony dinika fiaonana eo amin'izy ireo ho fitadiavam-baolana. Misaotra ireo kandidat 320 mirahalahy ny ainy ka nanaiky ny antson'ny FFKM ary mbola maneho fahavononana hatrany anoho ny fampiaonana. Misaotra anareo kristiana rehetra ihany koa ny trotram-bavaka ka anoho zany mba hampanjakana ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tanindrazantsika. Mba hampahomby ny tony dinika dia hahasoany rehetra ny fitandrovanareo ankolafikery, ny fitoniana ka ampitsaharanareo reo fihetsika na hetsika izay mety hanohitona zany fampihaonana zany. Ombantsika mandrakariva ny Andriamanitra. Antananarivo 5 Oktobra 2022. Maro ireo fanontaniana napetraky ny mpanao gazety tamin'ny FFKM ahafahavaly teny tokana dia ny hoe mbola hitoy ny fampiresana hatrano navaliny. Tsy misy izany hoe fahalalana maneho hevitra izany eto Madagasikara. Hoy olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Manaprofo izany ny hira matahora amin'ny endriny rehetra ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny zandary. Hatrany amboalohany no efa fantatra fa hetsika am-pilaminana no kasain'ny vondron'ny kandidat atao kanefa fandratrana sy herisetra no nasetry ny mpitondra sy ny zandary izany. Asin'Andriamalala sy Tahiriny Aina hatrany. Na amin'ny tambazotra tserasera na ankalamanjana na amin'ny haino amanjery dia samy tsy misy sehatra hafana maneho hevitra ankalalahana. Misy raha matahora avokoa ho ny olom-pirenena izay rehetra ale. Ngeza sy fandemetsaina no manjaka eto amintsika mba ho tombotsoa ny olon-tokana. Tsy matsiaro tena mihitsy hoe misy fahalalana eto Madagasikara satria isaky maneho hevitra zany dia voageja voampitahotra foana, ampitahorina foana zany. Dia tsy malalaka raha zao zava-misy zao dia tsy mana fahalalana mihitsy satria ohatrany hoe mbola voakolonize foana Madagasikara. Tsy malalaka io raha anaty Facebook miteny fotsiny dia efa ananina ohatran'ireny. Maika moa fa eto moa zany fa miaraka amin'ny tolontsika dia tsy maintsy ahita vokatritsika. Tsy afaka maneho hevitra ny olona vao maneho hevitra dia efa zareo miaramila be da be araky ny tanàna rehetrarehetra nefa zareo any ambadika tsy maninona dia tsy hitako hoe aiza le egalite amin'ilay izy fa tsy mifandanja mihitsy miezaka amin'izay ny tolomana zany. Hetsika am-pilaminana tahaka ny trangandroany no takiany malagasy sy takiany vondron'ny kandidat. Ny fianindran-dalana tamin'ity hetsika am-pilaminana nataony vondron'ny kandidat ity ihany koa ny hetsika fotsy anoherana ny tsirariny. Maro ny olom-pirenena nanao akanjo fotsy ho fanehoana fa tsy zaka intsony ny fidangany vidim-piainana, tsy zaka ny jiro sy ny rano tapaka lava, tsy zaka ny fidinany vidiny lavanilina hatrany amin'ny 500 ariary ny kilao, tsy zaka ny tsy fandriampahalemana, tsy zaka ny fanodikodinana ny safidy-bahoaka arangaranga ny CENI sy ny HCC ary ny tena goavana, tsy zaka raha iverina entin'ny Frantsay indray Madagasikara. Ho an'ny olom-pirenena hatrany dia hetsika am-pilaminana no tena takiana tahaka ny seho androany. Misy antony manokana ny loko fotsy filazana fa hoe anatina pacifisme mihitsy no anohona hevitra eto zany hoe miezaka izahay taranaka ankehitriny miezaka hoe hitolona ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy fa tsy natao zao tadio antsika malagasy droit absolu ny droit absolu ny manifestation ohatran'izao tsy mandrava zavatr'olo zahay fa ao anatin'ny tena hoe fitoniana ny takinay an'izany zao tolony zao. Mbola tsy resy moa zany fa mitolona miady zany natao eto dia zavatra pasifika zany tsy tokony hisy violence mihitsy zany ilay zavatra amin'izao fotoana izao fa izay ny tolomana zany. Androany
dia tsy ny olotsotra irery ihany no niara-ny Ramatahora sy ny fanampenam-bava fa niaran'izany ihany koa ny mpanao gazety no tereny ity zandary ity hiparitaka ny mpanao gazety izay manao ny asany. Nangavanareo mba hiparitaka. Alesa parkany. Awala tsara? Nena, pamparitana reo. Ny fiesika tahaka ireny dia manam-pirofo fa fanjakana sarotahotra ka mampiasa ny farahiriny izy ireo ampanginana ny olom-pirenena sy ny mpanao gazety. Saingina teo atsy izany Ramatahora izany dia voampirofo androany fa vahoaka milamina ny malagasy. Tsy nisy fandrobana fananan'olona tahaka ny nataon'ny mpanonga-panjakana tamin'ny taona 2004. Raha tsy aivina dia tahaka izao ny amaroan'ny olona namaly ny antso ny vondron'ny kandida na dia andro andavanandro azy rehefa tsy sakana ny zandary. Ny mahakasika izay fafana maneho hevitra izay hatrany dia manohitona ny demokrasia ny fanakanana ny olom-pirenena tsy haneho hevitra ampilaminana hoy ny ambarany avy eo anivo ny firaisamonim-pirenena KMF Knoe tamin'ity androany ity. Fototry ny demokrasia ny fahafahana maneho hevitra, ny fanarahan-dalàna, ny sina tenierana ary ny fanatanterahana ny fifidianana madio sy mangarahara ao anaty filaminana. Manamaloka endrika ny demokrasia noho izany ny faneriterenan'izy ho fototra na inona endriny. Koa miantso ny manam-pahefana izay voakasika ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena amatsy misy atakandro ny olona ny fanehoan-kevitra sy anaza izy ho fototra io. Tao anaty fanambarana tranty dia nilaza ity firaisamonim-pirenena ity fa tsy misy ambony lalàna eto Madagasikara ary tokony mitovy ny fampiarana izany sy ny fampisitrahana an'izy ho samihafa amin'ny firenena demokratika. Ny olom-pirenena entina sy ny mpitondra tan-dalàna no mampizoro ny demokrasia. Manamafy hatrany ny tokony hisiana fifampidinina ny KMF Knoe izay manentana ny ankolafy rehetra eroso amin'ny fifampiresahana ho tombotsoa ambony ny vahoaka malagasy sy Madagasikara. Ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena izay hatrany ary dia mila arovana ny tombotsoam-bahoaka ny fiandrianam-pirenena ary ny tanotan-dalàna hoy ny ambaran'ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Vangaindrano Joasy Eleonor raha ny vahiny tao anatin'ny fandaharana angaredona ny tenany. Mitombo isanandro kosa ny vahoaka miaraka amin'ny collectif des candidats resy lahatra fa mila fanovana eto Madagasikara. Raha ny rariny sy ny hitsiny dia eny amin'ny kianja ny demokrasia eny amin'ny kianja ny 13 toerana fanehoan-kevitra rehefa vanim-potoana toy izao. Eny ihany koa moa no tokony anaovany solombavambahoaka ny tatitra amin'ny vahoaka ny sabosy izao. Mamintana amintsika ny fandaharana ary Ravirazafy Mahenina sy Andry Rakotomalala. Tsy mbola nisy fifampidiniana mahakasika ny Magrotanjobato izay lazain'ny prefet fa afaka anaovana ny tatitra ny solombavambahoaka ny sabotsy izao. Toy ny efa voafaritra tany am-boalohany ny kianjan'ny demokrasia ny eny amin'ny 13 no toerana voatokana ho amin'izany. Eo ny fahamaroan'ny vahoaka mipetraka ihany koa matoerana manan-tantara fa niohakevitra eny amin'ny 13 Mai. Rehefa mamaly Andriamatoa prefet no ny antony ohatran'izao misakana ny fifamezivezen'ny olona ataoko angamany fa ahoana moa zany fandrirarirana ihany zany rehetrarehetra zany fa efa fantatra moa fa tsy hanome izy satria efa nisy mifangatana nataon'ireo collectif des candidats hoe amory vahoaka tao amin'ny lapany fanatanjahantena sy ny kolotsaina dia hitatsika fa ny lapa izay fantatra fa tokony halalaka dia lazaina fa tsy nalalaka indray mbola fandrirarirana iny dia mbola izy koa ny androany fa tsy sakana koa ho atsika izay mahatsapa fa mila manova zavatra amin'ny fitantanana ny firenena ny vahoaka izay eritreretina ho voriana dia ny vahoaka malagasy iray manontolo izay liam-baovao sy manan-kitarainana aminay solombavambahoaka dia tokony eo amin'ny ivony Antananarivo eo Analakely no anatanterahana n'izany fifampizarana izany fifanakalozana izany fampitana hafatra izany ka rehefa anatanteraka an'izany izahay dia lazaina hoe ahina hiteraka korontana dia sakanana ny toerana malalaka izay tokony anatanterahana an'izany sa toerana manana tantara ihany koa izay efa natokatsika eto Madagasikara natokatsika eto Andrenivohitra hitondrana ny zavatra maharary rehefa voitohitohina sy latsaka katerena firenena izay ma 13 Mai ny atomboka tamin'ny faharoa amby fitopolo sy 700 dia mandraky tia ny androany.
nanamafy ity solom-bavambahoaka ity fa ampilaminana ny hetsika tao toy ny efa natao hatramin'ny androany fa noho ny zavatra efa fanao eto amin'ny firenena zany dia efa manahy sahady ny sasany hoe korotana ny dikan'izany rehefa hamory vahoaka voafaritry ny lalàna eto Madagasikara ny fanaovan'ireo solom-bavambahoaka tatra amin'ny vahoaka anomboka ny 17 oktobra ho avy izao raha teo ny fivoriana ara-potoana eny amin'ny anteny mera rotonta ka takiana amin'izy ireo ny fanaovana tatitra. Ny vaovao mahakasika ny sehatry ny asa kosa indray ary dia nanao ampamoaka manoloana ny tsindrazolena sy ny fanamparam-pahefana ary ny tsy fanajana ny lalàna velona miatra amin'ny mpiasa malagasy ny sendika ny mpiasa tamin'ity androany ity. Nilaza ny anatra taratasy manoloana ny fitakiana eny amin'ny firenena mikambana sy ny ambaratonga ndrafitra rehetra izy ireo. Tafiditra ao anatin'ny hetsika hanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny asa mendrika ny 7 oktobra ho avy izao izany. Andro miaratiana sy mbola hava-tsara. Fandoavana ny standam-pisotrondronono, fampitsarana ny fantokoana politika atao amin'ny mpiasa-panjakana, fampitsarana ny antso-jay, fampidirana politika anaty fitantanan-draram-panjakana, fampitaovana sy famatsiana fanafody ny toeram-pitsaboana, famoana ny tampikarama, fampitsarana ny herisetra atao amin'ny mpiasa malagasy, ny fanovana ny lalàna mifehy asa sy ny fiahiana ara-tsosialy. Santurena amin'ny fitakiana ataon'ny sindikany mpiasa ao anatin'ny komity manohana ny andro maneran-tany ho an'ny asa mendrika ireo raha ny fanambarana nataony androany. Tsy hijarina eo amin'ny fitanisana fotsiny fa tsy maintsy misy ny dingana rahana ho fanatrarana ny tanjony. Nilaza nanao tatitra manoloana ny solotena ny firenena mikambana sy ireo ambaratonga andrafitra rehetra eto amin'ny firenena izy ireo. Ampatsahivana sy ilazana fa misy ny fanitsakitsahana ny zo sindikaly, tsy fampiaran-dalàna ary tsy fanajana ny zo mankasy ny mpiasa malagasy. Ody ny fanjakana fanina ihany koa ny fitakiana samihafa ka tsy azo ekeny. Dia ny anatitra eo anivon'ny solotena ny firenena mikambana na ny birao iraisam-pirenena momba ny asa mahakasika ny fanitsakitsahana ny zo sindikaly sy ny tsy fampiarana ny lalàna velona miaraka amin'ireo didy pitsarana manan-kery ininy fanjakana tsy jerena. Ao aorianan'izay ihany koa dia hanatitra eo anivon'ny rafitra mpanao lalàna izany fitakiana izany. Mariany atona fa tao anatin'ny efa taona farany dia tsy nanao tatitra teo anivon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena i Madagasikara mahakasika ny fampiarana ireo fifanarahana iraisam-pirenena zay nekentsika. Tsy malalaka amin'ny asa ny fitsarana, diso mitsabaka amin'ny asa ny mpanao lalàna ny fahefana mpanatanteraka. Samy manana ny asany araka ny ampandreketa ny lalàna azy izy ireo ka tokony samy anaja izany. Ary everinay koa fa tsy tokony ny fahefana mpanatanteraka no mibaiko ny fahefana mpanao lalàna amin'izay fanapahan-kevitra raisy ny fahefana mpanao lalàna fa tokony hajaina tsara mihitsy ny fisarahana andraikitra sy ny fisarahana fahefana ary ny fifandanja-pahefana tena izy. Mitondra faisana ary tsy mahita mangirana ihany koa hatramin'izao ireo mpiasa am-pirenena misotro ronono. Tsy mbola voaloha hatramin'izao ny sandam-pisotroana ronono na dia efa ny lalàna izao aza no milaza ny tokony ahazoan'izy ireo izany. Milaza ho tsy manam-bola ny fitondram-panjakana kanefa mahita vola tsy tokony tsoforoana avoaka tampoka rehefa amin'ny azy ho ny fanazavana. Tranga izay manao tsinotsinona ny mpiasa. Tsy mangataka antakandro zahay fa anatona anareo zahay amin'ny alalan'ny vaditany ka raha toa ka tsy mandoan'io ianareo dia efa nodigodinana volam-bahoaka, détournement de deniers publics, abus de pouvoir, violation grave de droits de l'homme. Ary taratasy io dia efa napetraka tamin'ny alalan'ny mémorandum eny amin'ny solom-bavambahoaka tamin'ny 2 mai 2023 zao. Mahita vola ny fanjakana rehefa mainy endomboanjo mamoaka 2 milliards ho atota hoentina hamonona hafa zay tsy mendrika amin'izao vanim-potoana izao ka aoka tsisy mizanatsy lianila. Ankalazany andro maneran-tany ho an'ny asa mendrika ny mpiasa malagasy ny sabotsy 7 oktobra ho avy izao. Eo ampanomanana ny mety ho endriky ny fankalazana ny komity mpikarakara amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fanaterana ireo fitarainana samy hafa ireo, isy ihany koa ny fivoriam-be ny sindikany mpiasa andraisana fanapahan-kevitra momba ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa. Io ihany koa no amaritana ny hetsika fankalazana ny taona 2022 arivo ity. Ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray ary dia tsy anaiky atao fitaovana sy atao tsinotsinona intsony ny mpampianatra sy mpanabe eto Madagasikara izay miantoka ny hoavin'ny firenena amin'ny fanabeazana sy ny famolavolana olom-pirenena.
Naneho ny firaisan-kinany araka izany ny mpanabe androany nandritra ny andro maneran-tany natokana ho azy ireo tamin'ny alalan'ny fanaovana fanamiana mainty ary nanao diabe hatreny Anosy manoloana ny trano sy ny birao ny ministera ny fanabeaza am-pirenena. Andro miaratina mbola hava tsara. Roetsy ny mpampianatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha nandotanisa azo avy amin'ny sandika. 5,7 alina amin'ireo fonksionera raha 5,3 alina sy iray tsy mbo mpianatra fram, izany hoe tsy manana fifanarana arak'asa amin'ny fanjakana. Tsy ampy arak'isa sady tsy ampy arak'alitao ny mpampianatra malagasy. Raha tsy laza fotsiny ny karama izay tsy mahavita andro akory. Ny tampi-karama mbola ambany ny ray alina sy iray tsy ariary. Tsy lazainy intsony ireo tsy mandray tampi-karama fa ndray mandray ny mpianatra no manampy azy ireo. Ambonin'izany rehetra izany, ny tsy fampiny fitaovana enti miasa, ny fanararotana samihafa na arabatana izany na ara-tsaina sy ireo karazana antso-izay miatra aminy. Miaritra ny mafy indrindra ny mpampianatra amin'ny famolavolana ny zanaka malagasy kanefa ambany mita amin'ny mpiasa rehetra. Tsy maintsy atao mpitiavana nefa izany ho an'ny taranaka ho ity mpampianatra raha ity. Tsy azo atao totonombobory, tsy azo atao kitoto fa tena mila karazana préparation BTB. Izany nefa tsy tsapan'ny olona izany fa mpampianatra indray tena mijaly eto nivon'ny firenena satria mahatsaro marary izay mahatsaro atao anjorom-bala izay nefa ny fampandroana izany ny fampianarana tena fototra iorenany. Torimaso amin'ny alina aloha tsy ampy fa nefa iny izany tsy midika hoe matory any ampianarana. Dia hoe eto rehefa tonga any an-trano makaina kely aloha. Eto indray manao ny adidy aman'andraikitra eo anivon'ny tokantrano amin'ny faty aman-janaka, eto indray manomana ny asako, eto matory izay ilay ataoko hoe tsy ho ampy izany mihitsy ny torimaso aminay mpampianatra fa amin'ny ry zareo mpiasa-panjakana sasany torimaso indray ary ny BDB satria matory amin'izay tiany atorianisa. Avitry ny afo mihitsy ny kitay, kely dia kely ny karamanay fa izay nefa tsy hitaraina amin'izany izay tsy hitomany fa asa efa ny ekenay ary apetraka foana hoe asa masina. Tompona ndraikitra voalohany amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny mpampianatra noho izy ireo miantoka ny fanabeazana sy ny maha-olona ny olona iray. Tsy anaiky atao fitaovana intsony ny mpampianatra, tsy manaiky ny fanaovana tsinotsinona ka mitaky ny famerenana ny asy ny mpampianatra mpanabe. Mitaky ihany koa ny fankatoavana ny SGAP na ny statut général des agents publics, indrindra ny fandraisana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahifanantanana, ny famolavolana ny sy fandoavana ny karaman'ireo mpampianatra fram mandra-pavoray azy ireo mpiasa-panjakana. Tsy anaiky tsony isika no vato lampy lehibe sy mandondona ka ho tangenam-borona fotsiny toy ny hatramin'izay satria ny nanekena fotsiny an'izany hatramin'izay nazahoantsika tonga ho T3 amin'izao fotoana izao. Na inona sokajiana hoe ho T3 tsika efa 80 taona mahery nazahoana amin'ny fahaleovantena fe dia mbola izany ihany tsy azo ekeny izany. Tsy anaiky an'izany mihitsy izay na inona intsony satria mahatsiaro izany izay hoe tompona andraikitra. Satria T3 zany tsy misy hoe T3 hono ny jono ny any amin'ny trondroany fa olona izany T3 zany ka matoa sokajiana izany dia izay ny tompona andraikitra voalohany fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara. Mpampianatra mpanabeazana tsy miala andraikitra fa manoro ny mpianatra hoe mba mandraisa koa nareo ry mpianatra anjara rehefa eny anivon'ny fiarahamonina ka tsy izay mihitsy izany no hanao mpitaribato vilam-bava ka tsy ahitako ny zonay sy ny zavatra rehetra tokony hamendrika an'izany fampianarana sy fanabeazana izany. Niavaka ny fanamariana sy fankalazany Saint-Pamany andro maneran-tany ho an'ny mpanabe androany 10 oktobra. Nanao akanjo mainty avokoa izy ireo hanaporofona sy ho hitan'ny rehetra fa maizina sy marary ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara. Nanao diabe ny azony ministera ny fanabeazam-pirenena izy ireo androany. Eo amin'ny pejy fampianarana izay atranty eny anivon'ny fampianarana ambony kosa indray ary dia nanatanteraka fivorimbe androany ny CSS Sampanantananarivo. Tapaka nandritra izany ary fa mitoy ny fitakiana dia ny amerenana ny asin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Maro amin'ny fitakiana napetraka izy ireo taorian'ny filan-kevitra nasionaly no tanteraina ny volana Jona lasa teo mbola tsy voavaly hatramin'ny androany. Nakato ny CSS avokoa araka izany ny vavahadin'ny université rehetra nandritra ny hesika nataon'izy ireo ka tsy nisy nahazo niditra sy nivoaka ny faritry ny université na ny fiara io na ny moto. Raha ny fanazavan'izy ireo androany atranty dia tsy tiana intsony no atao fa iroso amin'ny fitokonana fahobena antsoina ihany koa hoe grève générale manomboka androany. Milaza ny mbola hidinika amin'ny délégué ny mpianatra moa ny CSS ary nazava ny antony fitokonan'izy ireo. Fitakiana ireto mpampianatra ireto ny tampi-karaman'izy ireo amin'ny fikarohana, ny resaka reclassement, ny fandoavana ny vacation, ny mpampianatra vacataire sy ny ora fanampiny.
mbola andrasany io araka izany ny toy ity rarasesesa ity. Iverenantsika kely ary ny pejin'ny politika dia ny alatsinainy lasa teo no nosamborina ary no tanana nalaina ambavany dia ny fiadanana ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara Rina Randriamasinoro. 27 ora izao no nitazomana azy teny satria nitarina intelo ny 4 ora. Mbola baraingo hatreto ny fitsarana azy izay tokony natao ny talata maraina saingy arirarira ny tombon'andraikitra trany. Tsy misy raha teo ny tokony hampangana azy hoy ny mpisolo vava izay nilaza fa efa nomanina ny fisamborana noho izy ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara. Tamin'ny fomba feno mamoehatra moa no nisamborany zandariny Jesisy azy tetsy Andohan'Analakely. Marobe any efa ny fikambanana samihafa sy olom-pirenena no mitaky ny famoahana tsy misy fepetra ity sekretera jeneraly ny Timma ity. Hatreny amin'ny tambazotra tserasera misy ny manao karazana kisarisary mitaky ihany koa ny famoahana ny Rina Randriamasinoro. Efa nanao sezinina ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa ny Front National ny antoko Timma Marc Ravalomanana. Ao anatin'izany ny maso vahiny monina sy miasa eto Madagasikara raha tsy teny afa-tsy ny firenena mikambana sy ny maso frantsay. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia mitaky ny hamoahana tsy misy fepetra ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara ihany koa ny ben'ny tanàna voafita ao Antsimondrano androany. Efa tapitra sy ampy ny fotoana nitazomana azy araka ny lalàna. Tsy nisy ihany koa ny heloka nataony hoy ny fanazavana. Charmano Menjanary, Manora Andriamalala. Ny alatsinainy teo no nosamborina tetsy Andohan'Analakely rehefa nipetraka anakainy ny sekretera jeneraly ny antoko Timma ny alatsinainy teo iny. Nentina teny fiadanana avy hatrany taorian'ny fisamborana feno herisetra sy tamin'ny fomba tsy rarin'io. Voalaza fa ho tazomina 4 ora izy. Tapitra omaly tamin'ny 10 ora io fepitaon'io saingy mbola tsy navoaka ihany. Nivoaka ny vaovao no ny avy eo fa nampinina 4 ora indray izany. Mitaky ny amoahana azy tsy misy fepetra ireo ben'ny tanàna lany tamin'ny anarany antoko Timma ao amin'ny distrika n'Antsimondrano. Izahay ben'ny tanàna tiako Madagasikara aperinasa voafiditra tato anatin'ny distrika n'Antsimondrano dia mahatsapa fa efa ela zay no ny tanana ny sekretera general ny Timma mangataka ny amoahana azy zay tompoko. Raha ny fanazavana izay nataona manamboninahitra iray izay mitondra grady jeneraly fa ny fanaovana fanadiadiana lalina ihany no ahafana manao fampitomboana fitazomana tahaka ireny. Raha iny oronan-tsara fisamborana azy ny paritakiny anefa dia tsy tokony isy ny fantarana ny fitazomana azy hoy ny fanazavany. Makasika izay hatrany dia nanao fanambarana ihany koa ny solotena ny vondry ny kandida avy any Iorombe any manoloana indrindra ny herisetra atao amin'ny Malagasy mikasika ny fitakiana ataony vondry ny kandida. Ho arahantsika avy hatrany ary izay. Fanambarana manoloana ny toedraram-pirenena izay miteraka krizy eto amin'ny firenena sy mba hisiany fifidianana madio sy mandarahara arakeny rehetra araka ny fanambarana nataon'ny collectif de candidats tao Antananarivo tamin'ny zoma faha 7 septambra 2024 lasa teo koa ambaranay solotenan'ny candidat 1 eto amin'ny faritsy Iorombe fa manamerika ary tsy makasitraka ny fandratrana sy herisetra atao amin'ny samy malagasy. Ambaranay ihany koa tsy manaky ny filasan'olona sy mizaka ny zo-pirenena malagasy sy faninana ho fidiana ho filoha-pirenena. Ambaranay ihany koa fa mitaky ny fametrahana ny koro elektoraly spesialy. Mitaky ihany koa ny fanovana ny rafitra ny seni amin'izao endriny ankehitriny zao. Ary dia mbola mitaky ihany koa izahay ny famosorana an'ireo olona voasambotra niaraka tamin'ireo collectif de candidat. Izahay dia mirary fahasitranana feno ho an'izay naratra ary manoana tsy misy fepetra ireo hesika rehetra ataon'ny collectif de candidat sy revoaka malagasy rehetra miaraka aminazy ireo. Masina mitandao. Ny vaovao makasika ny sosialy kosa indray ary manonjatsika ny fampahalalam-baovao dia tsy misy fiainana miady tsara sy mirindra intsony eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Potika tanteraka ny sosialim-bahoaka tsy misy fijerena mihitsy.
vita ihany any lehibe saingy ho an'ny taranaka kosa any aoriana dia ho potika tanteraka raha tsy mijoro sy mandray andraikitra diany izao ny olom-pirenena tsirairay avy ho ny fanehoan-kevitra samihafa nataony Andry Miaratiana sy mbola ava-tsara. Miantraika any amin'ny ady vilany isan'ny tokantrano ny fahasahiranana ankehitriny tsy mety mahita mangirana ny tokantrano malagasy ary vao mainka aza mitotongana izay tsisy tato anatiny taona maromaro zao. Tena hitanao mihitsy eo amin'ny sosialy mahoaka zany tsy eo mihitsy zay zany le olana ohatra hoe vidim-bary raha tsy resaka afa-tsy izay tsika ny rano ny jiro mbola mampijaly itsika hatramin'izao zany rehetrarehetra zany nefa tena fiainam-bahoaka amin'ny vatany zany ao anatina fahasarotana le mpitondra ohatrany hoe tsy haiko aloha na tsy hainy le izy na ona fa ohatrany hoe variana any amina zavatra tsy mainka ny an'le atsika lehibe zao ohatrany efa vita fa ny an'le ankizy ankehitriny zany amin'izao tena maizina tena tsy sary mba hitanao hoe mba mananonanina kely fa tena hitanao hoe tena maizina tanteraka. Lalo amin'izao dia efa miena mihitsy ny kapoakambary satria ny kapoakambary nge zao efa 200 sy arivo eritrereto mipatory an-dalana sy ny 400 ary be dia be zay raha zao amin'izao misy asa atao efa mijaly tsy mahita ho raitsiny zay dia vao maika zany le olona tsisy azy reny dia vao maina mimafy ny fiainana dia mitombo ihany ny 400. Tsy mividy le akanjo aloha dia tsy mividina zavatra ohatran'izany tena tsy mividy tsony fa dia izay ivelomana hinanakanina sisa. Tsy fandriam-pahalemana iry amin'ireo fanitry be ny firenena ankehitriny ny fahasahirana nefa miatra amin'ny taolana mbola manao nataony ihany koa ny fahavali-pirenena dia ny mpangalatra sy ny dahalo tsy tantaratra firy manoloanjany nefa ny asa ny mpitandro filaminana. Misy kazo-poay vaky tafian-jolary misy olona maty ery misy voendaka ery misy voasitina telefôny ery ka natonga an'izany zava-jangy amin'izao fiainantsika efa mihamafy zao ny sasany tsy mahita asa atao tsony dia zay zany no vahaolana tianao atao. Renyle manendanendaka ny anaty aniny eny nge tsy fidiny azy koa le izy fatany ihany ny zavatra ihany azy hoe rahatratra etina ohatran'izany mety hanaraka ambanin'ny ainy kanefa tsy maintsy ataony le izy satria teren'le zava-misy koa izy miasa tsy misy zao mba nahirana be mo ohatran'izao mihitsy manko le izy zao lasa mitangorona aty le mpitandro ny filaminana dia le any ambanivohitra zany amin'izao zarafa misy zarafa satria efa voasitona aty daholo dia efa fantatry ny jolako nge zany fantatry ny aniny tsy voasehan'le hoe aty anelakelatrano aty ambany tanàna iraky ny elakelatrano na miantso polisy raha dia sahirana be ny olona miantso an'le polisy satria tsy tonga araky ny tokony izy ohatran'izany dia tsy afa-misaraka amin'ny sosialim-bahoaka ny fahasalamana tsy afaka mitsabo-teny intsona nefa ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao manoloana ny fahasahirana na miopampana. Ohatranay izao marary vavony dia ohatran'ny efa ohatran'ny hoe vita vitaky fotsiny amin'izay tenitenen'ny olona any le tanana gasigasy zany dia zay no hita fantatro ihany le izy hoe tsy dia tena hoe mahasitrana tena aingana akory fa rehefa mbo afaka eny le fanaitainana dia ianao sady mbola afaka mitady fahasahirana nefa plisan'le aretina dia lasa matimaty foana amin'izao le marary. Fangatanan'Andriamanitra aloha amin'izao mba ho salama fa raha amin'izao anao mbola tsy salama ny vola efa tsisy ny asa atao efa tsisy tonga dia vao mampierita tena mipierita dia hoatsana raha ia amin'izao efa misy ny namidy noho ny tsy fisiny aleon'ny olona raha mitsabo ao an-trano toy izay miditra hospitaly zay zao raha ohatra hoe marary kohaka ana dia vita fitaina sakavalana sy diana tsisy mandeha dokotera zany lafo be indraindray no mila mandray andraikitra ny rehetra manoloana ny zava-misy ankehitriny efa vitany any lehibe saingy ny taranaka any aoriana no mila tsinjovina dian'izao izy ireo raha teo no hoavin'ny firenena ka tsy tokony atao anjorom-bala. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray ary dia nahevitra amin'ny fotoana manaraka indray ny fitsarana ny voaroiro rehetra amin'ny raharaha mamonoana ny Rabe Manantsoa Andritiana na Itsoa izay mpikambana tao anatin'ny tarika VHF ny sinamono eritaona lasa izay ny 7 Novambra 2024 raha ny marimarina kokoa teny amin'ny lalam-pirenena fahatelo tao anatin'ny fiara izay nitondra azy. Naverina any am-ponjy ireo noahiahina isan'izany ilay vehivavy voalaza fa sakaizany Itsoa. Nilaza kosa nefa ny mpisolo vavany Toriana androany fa toerin'izy ireo ny famoahana vavao tsy marina ataon'ny fianakaviany maty izay manameloka manokana n'ilay vehivavy sakaizany Itsoa fa nalambaraka no azo isokajina ny zava-misy hoy ny fanazavana mbola mitoetra ho ahihany mipetraka amin'ny voapanga mandrapahatonga ny didim-pitsarana ho hiatrany nambarany mpisolo vavany Toriana.
Ny vavaony fitaterana kosa indray ary dia matety pitranga amin'ny lalam-pirenena voalohany iny loza ampifamoivozana. Raha ny tatra nataony teo anivon'ny ben'ny tanàna dia 3 isan-kerinandro ny loza mitranga amin'ny ampahandalana amin'ny lalam-pirenena iny. Ary saika hamoizana ainatrany. Androany dia nisy ny ady ara-panana ataon'ny mpiandry ary nisy ihany koa ny fepetra manokana. Asin'Andria Malala sy Tahiriny Aina. Lozam-pifamoivozana 3 isan-kerinandro raha ny atotanisa no mitranga amina ampahandalana amin'ny lalam-pirenena voalohany. Voalaza fa misy lolo ary izay no fototry ny loza matety pitranga eny amin'ny lalam-pirenena voalohany. Ampahandalana izay tafiditra amin'ny komina Pitatafika io lalana lazain'ireo ny arandoza fa misy lolo io. Arak'izany dia niroso tamin'ny ady ara-panahy ireo tompon'andraikitra amin'ny nivon'ny komina sy ireo mpampiasa ny lalam-pirenena ka nandroaka devoly tamin'iny lalana iny ny aloavana fanompoam-pivavahana. Dia everina fa misy ny atao hoe tsika olombelona saina vatana fanahy, misy ny hery tsy hita maso ary noho ny laza filazan'ny olona dia ny hoe misy lalana misy hoe lolo eto amin'ny komina Pitatafika dia tsy voafehy antsika intsony izay fa dia ny intsona reto fitondra fivavahany reto ny everina fa nisy fanahy ratsy manalonaloka izay mitondra faty olona ary misy mihitsy ara-tranga ao anatin'ny herinandro anankiray olona 3 maty amin'ny loza samy hafa dia misy milaza misy manapaka ohatrany hoe bisikileta manapaka nefa rehefa minjery ilay olona maty tsy hitakory ilay bisikileta dia karazany ohatran'izany misy ary misy toerana tsy eo anelanelan'ny fokotany malaza sy ny ambodiafotsy amin'ny lalam-pirenena voalohany io misy toerana anankiray eo matetika dia hitrangana loza misy camion milatsaka ao misy dia izay ny antony tompo. Tsy miononona fotsiny amin'ny ady ara-panahy izy ireo, isy ihany koa ny fametrahana casseur de vitesse amin'io ampahandalana io. Anisan'izany tsy maintsy hoe hanenana ny hafainganam-pandeha satria raha mahalala moa fa ny hafainganam-pandeha miampy ny alcool dia tena tonga dia loza mitatao mihitsy izany ataontsika hoe miteraka faty olona tampoka mihitsy dia hiezaka izay no efa nangataka izay tamin'ny ministeran'ny asa vaventy no mba asiana ralentisseur ilay lalana izay tsy nahazo fankatoavana mihitsy izay hatramin'izay fa rehefa tena hita ilay izy hoe tena efa mihoatra ny atao hoe azo everina dia tsy maintsy asiana ralentisseur ihany ilay lalana mba hisorohana izay ny amin'ny resaka arabatana izay nasiana ihany koa ny resaka passage piéton aloha fa mbola hanao panneau zahay fa tsy maintsy panneau en béton moa iaraha mahalala moa fa raha voavino ataontsika dia nipetrahany noela dia manjavany ireny ny fiaraha-miasa amin'ny gendarme efa misy ihany fa tsy hoe tena hoe permanent andro manalina akory ny tena hitrangany loza zany dia manomboka eo amin'ilay hoe zoma magnifika ny sabotsy lahady iny miampy ny revirevi sy ny toka sy ny vitesse eo koa moa ny tsy tandalana izay tena hoe midepa manao an'ilay hoe dépassement permanent avy aty amin'ny ilany ankavia dia tena miteraka loza mihitsy izy io. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia nahitana fiakarany be ny maripana maneran-tany tamin'ity taona 2024 ity. Nisy volana voalohany tamin'ity taona ity ihany koa no ahafahana namaritana fantaona 2024 aloha izany no taona mafana indrindra hatramin'izao fotoana izao. Nahitana fiakarany hatramin'ny 1.5 degré Celsius ny maripana maneran-tany. Rindran'ny tsariny Andra Koto Malala. Ny sampana misana ny fiovaovan'ny toetry ny andro na ny C3S avy eo anivon'ny Copernicus Européenne no namoaka androany fa ny taona 2024 no taona mafana indrindra hatreto. Ny 9 volana voalohany ity taona ity no namaritana izany. Ary ny volana septambra ihany koa no anisan'ny volana nafana indrindra tany ivelany. Manodidina 5.3 degré Celsius ny maripana tao Europe, ny volana septambra lasa teo. Ankoatra ny fiakarany ny maripana, ny taona 2024 ihany koa no niainana ny fiovaovan'ny toetry ny andro be indrindra. Isan'izany, ny oram-be nandravarava ny tanàna ny Libia sy Grèce. Potiky ny oram-baratra ihany koa i Brazil sy Chili. Maina karakaina kosa nefa Amazonie ka olona manodidina ny 10 hetsy no voakasika mivantana. Samy nietrany koa ny ranomandry any amin'ny tendrony avaratra sy atsimo. Ny maripana maneran-tany mihitsy no tsy mitsaha miakatra. Nahitana fiakarany hatrany amin'ny 1.5 degré Celsius amin'ny tokony ho izy ny maripana tamin'ity taona ity. Hatreto, ny taona 2024 no voalaza fa nafana indrindra, saingy ny 4.5 degré Celsius ny maripana tamin'ny taona io, ny taona 2024. Manoloana ny fahapotehan'ny tontolo iainana maneran-tany, nanao ansoavy ny Papa François omaly, fa tsy ampy ny ezaka ataon'ny olombelona anefa ny tany efa mikorosofana ary ahina ho tonga amin'ny faharavana.
dia izay ankiary no manakatona ny pejy ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity akasitrahako feno no nanaraka izany hatramin'ny farany. Toy izao kosa ny fandaharam-potoana ho arahintsika rehefa avy eo ary ny fampahalalam-baovao, ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana global news. Aorian'izay kosa no narahantsika ilay horonan-tsary anisan'ny malaza indrindra amin'izao fotoana izao mitondra ny lohateny hoe Nowhere. Ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko.